androany dia te hizarazavatra aminareo. Nareo ve tsy mahatsapa hoe fiainantsika zanak'olombelona dia ohatrany hoe miaramila andeha hiady isan'andro isan'andro, feno ady eo amin'ny fiainana. Te hiteny aminareo aho hoe tsy vitantsika samy irery ny fiainantsika, fa mila n'izy tsika, mila manam-pahefana, mila malala olona, mila ray aman-dreny, mila zanaka, mila namana. Ny tena ilayntsika dia Jesosy. Ndao tsika hiteny androany hoe Jesosy tsy vitanay ty fiainana ity, tsy vitanay intsony ty fiainana ity, fa mila anao. Ninona sarotra lalovanao amin'izao fotoana izao teneny Jesosy hoe tsy vitako intsony ty. Ohatra amin'ny miaramila, miabandonné ianao amin'izao. Apetrao amin'ny Jesosy daholo hoe tsy vitako intsony ty Jesosy fa mila anao. Hainao ilay mpandresy, hainao ilay tompon'ny hery rehetrarehetra. Eo amin'izay tsisy lalana intsony, afaka manokatra lalana ho anao Jesosy. Amen. Raisy izany tenin'Andriamanitra izany. Ninona sarotra lalovanao, ady hatrehanao mahay manokatra lalana ho anao Jesosy. Amin'ny Korinthiana voalohany toko 2:7 manao hoe izay tsy mbola hita amin'ny maso ary tsy mbola reny sofina no ataon'Andriamanitra amin'izay ty azy. Amen. Minoan'izany ianao fa zavatra mbola tsy ho fahitanao no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Apetrao eo an-tongotry Jesosy, apetrao eo amin'ny hazo fijaliany Jesosy eo daholo ny mombanao rehetrarehetra hoe tsy vitako ty Jesosy, reto daholo ny mombana rehetrarehetra fa mandray anao ok anao no mandray ny tanana amin'ny fiainako manomboka eto ataovy be da be mihitsy amin'ny fanoloran-tenanao manomboka androany. Teneny Jesosy hoe sorato ny tantarako manomboka eto Jesosy ianao hanoritra lalana ho anahy manomboka eto. Ny hoaviko rehetra dia efa soraty. Rehefa avelanao Jesosy hanoratra ny fiainanao dia tadidio, fa efa manoratra ny hoavinao koa izy dia efa fantany ny zavatra ho lalovanao, efa fantany ny ady ho hatrehanao. Noho izany fantany koa ny fiadiana ilainao, fitaovam-piadiana ilainao. Angatao amin'i Jesosy hoe meo anahy ny Jesosy ilay fitaovam-piadiana ilaiko, ilay fitafiana feno fiadiana avy aminao. Aza mihetsika eo fa eo an-tongotry Jesosy eo mahatsara anao. Mitapify eo am-poditry ny hazo fijaliany Jesosy eo mahatsara antsika. Na dia tery ary ny lalana mankany an-danitra, mijanona eo fa manomana zavatra ho anao izy. Raha mino ianao, raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Andresitsika miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Mahireza indrindra tompoko.